Tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Raha isika dia nihazo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika no aoka ireharehantsika, ao aminy no misy ny famonjena, ny fiainana sy ny fitsangananko velogno. Izy no namonjy antsika sy nanafika antsika. Mbola faly miarahaba ny mpankafiny radio Fagniry, izay radiony diocesentsika miainga mivantagna avy aty amin'ny centre social polyvalent Ramose Lucien Botovasoa. Iniany no ankalazantsika amin'ny fomba magnetriketriky ny nanandratagna ny hazo fijaliagna. Zoma faha 17 septambra 2024 ketolotro atsika ny fizaragnany vakiteny tenin'Andriamanitra izay natolotro ny fiangonana ao antsika, ary afaran'izay no anolorana amintsika eto amin'ny radio Fagniry ny toriteny hafatra azy nataon'ray aman-drenitsika dia ny archevêque Monseigneur Benjamin Marc Caramarson mifagnaraka mifagnentagna amin'izay lohahevitra ankalazain'ny fiangonana iniany ity dia ny nanandratagna amin'ny fomba magnetriketriky ny azo fijaliagna, ka agnasangatsika agnaraka sy tandregny izay fampianarana zay. Vakiteny masina voalohany, boky fanisana, ao amin'ny toko 120. Tamin'izany andro zany dia nanomboka ho tofoky ny lalagna sy ny asany vahoaka, ka ny teny nanomedsinan'Andriamanitra sy Moizy nanao hoe: nahoana no dia nentinao niakatra avy tany Ejipta izahay ho faty aty agnefitra? Ny mofo tsy misy, ny rano tsy misy, ary ny fagnainay efa monamoneny tony anigny tsontsony tony. Ary Andriamanitra tamin'izay nandefa bibilava mahamay amely ny vahoaka. Nokekerin'ireny ny vahoaka ary nahafatesagna betsaka ny ologno tamin'ny Israely. Nankeo amin'ny Moizy ny vahoaka ka nanao hoe: efa nanota izahay fa ny teny nanometsiny an'Andriamanitra sy anao. Mivavaha amin'Andriamanitra mba ho esory ny lavitra anay ireo bibilava ireo,
dia nivavaka ho an'ny vahoaka i Moizy, ka hoy Andriamanitra tamin'i Moizy: manaova ianao bibilava mahame ka apetrao amin'ny tsatokazo, fa ho velogno egny izay rehetra voakekitra ka mijery izany. Dia nanao bibilava varahina i Moizy, ka napetrany teo amin'ny tsatokazo anankiray, ary raha nisy voakekitry ny bibilava, dia nijery ny bibilava varahina izy, dia velona. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra. It's
Vaky teny masina faharoe taratasiny masinda-Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Filipa ao amin'ny toko faharoa. I Kristy Jesoa na dia tao amin'ny fomban'Andriamanitra aza dia tsy nihevitry ny fitoviany saranga amin'Andriamanitra ho zavatra ny baboiny. Tamin'izy naka ny fomba ny mpanota ka tonga mitovy amin'ny olombelona sy hita ho olombelona tamin'ny fisehoany rehetra. Ary nilatsa-tegna ho ambany nanolo-tena agneky hatramin'ny fahafatesana. Dia fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Ho valin'izany kosa dia nasandratr'Andriamanitra izy sy nomeny agnarana mihoatra ny agnarana rehetra mba andohalika amin'ny agnaran'i Jesoa avokoa ny lohalitra rehetra, na ny agny an-danitra na ny ety an-tany na ny agny ambany, ary mba anaiky avokoa ny lela rehetra fa i Jesoa Kristy dia tompo efa niditra amin'ny voninahitr'Andriamanitra ray. Izany ary ny tenin'ny tompo. Isarana ny Andriamanitra. Alléluia, Alléluia, oya ye, resina eteni zangare eya, akatwavina eteni zangare eya, fateni masing simaer, Alléluia, ya ya. Alléluia, Alléluia, oya ye, resina eteni zangare eya. Fateni masing simaer, Alléluia, Evanjely masiny nosoratan'ny masinda Joany toko 7 andininy 7:10 ka hatramin'ny 7:10. Tsy maintsy asandratra ny zanak'olona. Tamin'izany andro zany i Jesoa niteny tamin'ny Nikodema nanao hoe tsy nisy niakatra tany an-danitra afa-tsy izay nidina avy tany an-danitra ihany dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Tahaka ny nanandratany Moizy ny bibilava tany Enefitra no tsy maintsy nandratana ny zanak'olona koa mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Fa lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao ka nomeny ny zanany tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naneraka ny zanaka tamin'izao tontolo izao mba hitsara izao tontolo izao fa mba hamonjy izao tontolo izao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, dera ne ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, izao zoma 14 septambra izao no ankalazany fiangonana amin'ny fomba manitriketrika ny fanandratana ny hazo fizaliana, la croix glorieuse de Jésus, zany hoe mibanjina manokana any hazo fizalian'i Kristy isika ary manome voninahitra manokana an'izay hazo fizaliana izay. Ary izay moa dia manambara fa ny hazo fizaliana tokoa no nazahosika ny famonjena, ka izay no ambaran'ny boky ny fandrisana raha voasedra mafy ny vahoaka tao tany Enefitra
ka nilazan'Andriamanitra ka izay mijery ny bibla vavarahana no voavonjy araky ny afatry ny Moizy raha nilaza tamin'ny vahoaka izy. Dia izay tokoa fanambarana ny famonjena nentiny azo fizaliana io bibla vavarahina tany anefitra io, ary fantatrasika fa ny bibilava ilay nafarany Andriamanitra ao amin'ny boky Genezy ho loharano nipoiran'ny fahotana ka nanapotika ny fiainantsika olombelona, ka natonga atsika ny fandrafy ary dia sy simba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ka i Jesosy no tonga eto anivontsika, tonga eto tany, tonga olombelona dia anavotra asika, ka izy zany no anisakisaka ny bibilava, ka izay indrindra izy no fantsina teo amin'ny hazo fizaliana eo ambonin'ny hazo fizaliana izay misy valana sy mitsangana, manambara fa nahavoaziny ny zava-drehetra ary ao aminy sy amin'ny alalany ary miaraka aminy no nanavaozany an'izay fifandraisana izay, ka niova ny fifandraisansika amin'Andriamanitra. Tonga zanak'Andriamanitra sika miverina amin'ny lony nylay fahariana voalohany de sinna fa noharian'Andriamanitra ho tovy endrika amintsika, dia izay le mitsangana ary lay mitsivalana kosa dia manambara fa navozan'Andriamanitra koa ny fifandraisantsika samby olombelona, ary navozan'Andriamanitra koa amin'ny alalan'ny ilay azo mitsatoka eo ambonin'ny tany ny fifandraisana amin'ny zavaboary, ka ilay fifandraisana potika dia nanjary vaovao, ka izay no mahatonga sika ho génération mpanorona, ary dia izay ny vokatry ny filan-kevitra pastoraly vao noalalintsika tamin'ny volana Jolay iny, ary dia ivelomantsika amin'izao fotoana izao, ka hahatonga sika anavao ny tontolo mpiainantsika, ny tontolo iainantsika ary ny tontolo mpinoantsika, ka ny lakroa ny loharano sy fototra n'izay izy no vahatra azahosika ny tena fiavozana izay, ary ny lakroa no loharano mamelona n'izay fiavozana izay. Mety mahavarina izay satria raha ny lakroa dia mifanohitra amin'izay no zavatra ambarany, satria farisena no ambarany lakroa fahafatisana, nefa ao amin'ny alalan'izany faharesena izany, amin'ny alalan'izany fanetretena lalina izany no ipoirany loharaninaina, ary dia izay no ambarany Joma rahateo moa an'izany ibanjinansika ny fomasin'i Jesosy ao amin'io lakroa io no nipoirany rano sy ra nahateraka ny eglizy, ary mahatonga sika olo raika ao amin'Andriamanitra, fianakavian'Andriamanitra. Ka io fitaovana manambara fahafatesana io no ankehitriny no manambara aina, manambara fiainana ho an'izay mino azy, ary izay no antitra teriny vakiteny voalohany, ho an'izay mino dia mahazo famonjena, ary dia izay finoana izay no azahosika ny famonjena, sy finoana ibanjina fosiny amin'izao anefa fa finoana koa sy mainsy iainantsika, ka anahafasika ny Kristy, itovoizasika any Kristy, ary dia izay no ambarany ny vakiteny faharoa taratasy ny masin-dahapolo ho an'ny Filipianina, nanana ny toetra mahandriamanitra azy Jesosy, nefa dia nanaiky ho farahidiny araka ny voalazasika teo, nanaiky ho faty tamin'ny hazo fizaliana mba amonjenantsika, ka izy ny loharano ny fihavanantsika, ka isika koa izany no Kristy mpiarabelona amin'olona, ary dia izay no mahatonga sika ho génération mpanorona, ary dia amin'ny alalan'izay fivelomansika ny fitiavana ambaran'ny mysterin'ny lakroa io no hahatonga sika ho taranaka mpanorona, ka
ka io fitiavana io no ambaran'ny Lacroix ary de zay no lazainy ny vakiteny ao amin'ny evanjely zay vondrenesika teo ka ilazany ny evanjely amintsika fa amin'izao fankalazana manokana ny Lacroix izao dia tia sika tokoa Andriamanitra ka nanolotra sika ny fitiavana izy sy nisy fetra ny fitiavan'Andriamanitra sika ka nanome ansika ny fitiavany tokoa Andriamanitra ho indrindra izy ao amin'ny evanjely voandrenesa sika toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny ny zanany tokana mba sy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay ary de izay no vaovao mahafaly ambaran'ny Lacroix ary izay no manentana antsika mianakavy ihany koa ary izay no hery sy tanjaka ao antsika amin'izao fankalazana ny Lacroix izao ary maniraka antsika eo amin'ny fiainantsika tia sika tokoa Andriamanitra ka nomeny antsika io zanan'io mba ho velona miaraka aminy tokoa isika ary ho fototra iainan'izay famonjena izay ary isika ihany koa ho famonjena ho an'ny hafa ho an'ireo manodidina antsika ka vokatry ny fanetretenan'Andriamanitra izay ka isika ihany koa ary aoka anana an'izay fanetretena ary vokatry ny fahafoizana izay ka aoka koa isika anana fahafoizana sy afaka anorina tokoa isika raha sy ao anatin'ny fitiavana ary ny fitiavana mitaky fanetretena ary ny fitiavana mitaky fahafoizana mahafoy ho an'ny hafa ary zay noentisika andresena ireo rasy manapotika ny fiainantsika manapotika ny tontolo manodidina ansika ary aparibariny evanjely fa Andriamanitra naniraka ny zanany eo anivon'izao tontolo izao sy hoe isara fa anavotra an'izao tontolo izao ka izay koa ry kristianina havana fa indrindra eto mpamaranana an'izao afatra amin'ny fibanjinantsika manokana ny azo fizaliana izao fantaro ary fa amin'ny alalan'ny fanovana soa ary amin'ny alalan'ny fahafoizana amin'ny alalan'ny fivelomantsika ny Eukaristia ahatonga sika anana fiainana eukaristika no antony ankalazantsika an'izao amin'ny fomba manetriketrika ny fanajana manokana ny azo fizaliana izao sy azo fizaliana no tanjona fa ilay fahafoizana vokatry ny fitiavana ilay fanetretena ilay fankatoavana ny sitrak'Andriamanitra tahaka nataony Kristy marina ny fankatoavana mety marary mety mampijaly tokoa kanefa zay ny lalam-pamonjena sy hikatsaina nefa izay fa hivelomantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro ry Jesosy Tompo ianao tokoa miloharano mpamonjena ary nanolotra ny ainao teo amin'ny Lacroix ianao ary izay no nahazahoanay ny famonjena ka okary zahay ivelona hatrany izay fitiavanao izay ka ho vavolombelonao ka amin'izay ho taranaka mpanorina izahay anorina tontolo iainana zay anaza tokoa ny voary rehetra ka ahatonga anay tokoa hikolokolo sy ifampikolokolo ao anatin'izay fanazana ny tontolo iainana izay anorina tontolo mpiainana ao anatin'ny fifankatiavana sy ny fihavanana tokoa izahay ampanjaka ny rariny sy ny isiny
ka hitondra anay amin'ny tena fiadanana, ilay fiadanana nomenao anay ary engany izahay ivelona trany ny finoana ka anorina tontolo-pinoana izay mampibaribary fa olo raika ao aminao izahay ka hay ampitrotra ny fiainana andavanandro sy ny finoana. Aoka tanteraka izany ny narandray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry.